Elia miarahaba manokana ny dada malalako Yahova. Elia ihany koa miarahaba manokana ny Yahozoa. Tonga amin'ny fotoana letsika izay iarahantsika amin'ny zoan'ny Iosoa. Amin'izao ora amin'ny 7 alina izao. Somary efa mihoatra kely moa lera fa tsy manino ihany koa zany. Mbola misy fandaminana kely izay natao. Efa tafaraka indray tsika izao ny amin'ny teny. Dia mirary soatsika samy otahiny Iosoa azy hita manaraka. Ary tsy mijanona ny miaino ny teny Iosoa. Otahiny Iosoa daholo itsika rehetra rehetra ny amin'izany rehetra izany ary. Voalohany teny aloha dia aty aminay zao amin'izao ora zao misy zava-maneno be manenoneny be mihitsy aty. Dia somary manamboatramboatra sofina kely zany nareo aloha. Satria tena tapatapa be mihitsy izy. Efa izany ihany moa zany hoe tsy dia andivisana azy fa tena mafy be ilay zava-maneno ny olona any ambadika any. Dia mety ho enareo ihany ilay izy fa tsy avy etỳ aminay aloha ilay izy. Ao mitobitoboka be ilay fitaovana zany. Ny teny tsy misy sady manoka kely fa zizaka be. Ny teny fampiresahana aminareo indray androany ampianarin'ny Elianareo a. Dia ny teny hoe tena avy any amin'ny lanitra marina ve zany Elia zany. Izay ny hiterevantsika ny amin'izao an'izao anao izay miaino. Satria izao aty ampitan-dranomasina dia izany indray zany no entiny tevoly zany. Manakana ny lalan'ny olona. Tena vitan'ny zareo mihitsy moa zany miteny amin'izao hoe vendrina be hono zany izay olona mino izany hoe izany Elia zany dia avy any amin'ny lanitra ka hoe ambasadôran'i Iosoa. Hoe ny olona rehetra izay mino an'izany dia vendrina. Fa ny olona rehefa eto ambony tany tsy avy any amin'ny lanitra zany fa olona daholo io. Ary ny entin zareo anaporofona an'izay indray moa dia miteny akaiky hoe ahoana ry izy manambady. Fa raha olona avy any amin'ny lanitra zany tokony tsy manambady. Izay indrindra no resantsika zany androany. Somary miafyafy ihany koa zany sofina ilay mitokotoko fa tsy haiko na ino anareo any zany na tsy haino fa tena mitatatata be mihitsy ilay izy amin'izao aty aminay ity. Tsy dia maheno nareo. Mahafinaritra zany rehefa tsy maheno nareo fa raha izay aloha dia tena tabataba be. Ndao ary hoentsika amin'izay ary ny teny voalohany indrindra. Inona ny fanamporofonina avy any amin'ny lanitra zany Elia zany. Ho resantsika ao anatin'ny testamenta taloha aloha. Ary ho tsindrintsika ato amin'ny tenin'ilay mpaminany Israelianina farany dia Yahozoa. Ny teny alika hatramin'ny testamenta taloha moa zany na ny hoe ny
teny tany amin'ny tsisy idiran'ny ilay Yahosoapa amin'any farany. Fa ny teny amin'ny testamenta taloha no jerevantsika, ilay fanekena taloha zany dikan'izay. Dia mazava be mihitsy ny fahalalanao dia hoe Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota. Araka ny boky Nisea, toko 1:15, andininy voalohany sy ny faharoa. Manomboka zany ny teny milaza mihitsy ny fanaporofona fa zany Elia zany ambasadorany Yahosoa dia tsy avy ety aminareo mihitsy, fa raha avy ety aminareo izy dia tsy nafaka anareo tamin'ny fahotana. Ny porofo nefa mifafaka amin'ny fahotana ny olona izay miaraka amin'ny Elia dia ianareo izay dazy fa miseho manerana an'izao tontolo izao. Ianareo mihitsy ny vavolombelon'ny fahamarinana, fa tena misy ny fanafana amin'ny fahotana, misy ny afaka amin'ny fahotana ary tena tsy manota intsony. Izay sary izay efa hitan'izao tontolo izao dia porofo mitohaka amin'ny tendan'izao tontolo izao, na tiany na tsy tiany, na ekeny na tsy ekeny, na marina aminy na tsy marina aminy. Efa misy tokoa ny tsy manota intsony ary tena tsy manao ratsy intsony ary olona parfait. Ary izay sary izay mihitsy no midika fa efa tonga ilay avy any amin'ny lanitra ny lanitra noho ny amin'izao fanaporofona manaraka reko anareo izao. Ka ny bazin'ny fanaporofona zany dia tokana ihany dia ianareo izay daha tsy manao ratsy intsony, ianareo izay daha tsy mety manota intsony, ianareo izay daha lasa parfait, tanteraka, perfect hoy ny Anglisy. Zany rehetra zany ny fanaporofona ny sovitan'ny Yahosoa, ilay zanaky ny avy indrindra teo mihazo fijaliana, dia entiny Elia ankehitriny amin'ity planeta teranareo ity, hoentina naporofona fa efa tonga mihitsy ny avy any amin'ny lanitra ny lanitra. Dia omenantsika amin'izay mitoko sy andininy. Izay atoko fa 9:15, andininy voalohany sy ny faharoa. Isaia 59:22. Indro ny tanany avatsy fa efa mavonjy, ary ny sofiny tsy lali-dalovana fa mahare. Fa ny heroko aroa no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitrareo, ary ny fahotanareo no mampiafina ny taviny anareo ka dia tsy mihaino izy. Io Andriamanitra io zany dia tsy mihaino ny mpanotina. Ka raha ohatra izy zany ka tsy mihaino ny mpanota, ataony olona anankiray ahoana no mahafaka olona amin'ny fahotana raha mpanota izy? Izany hoe ataony olona izay mpanota ahoana no afaka olona ho lasa tsy mpanota? Ny olona ety an-tany rehetrarehetra ohatra nareo olombelona mantsy dia mpanota daholo. Ary amin'ny mampanota anareo tsy possible mihitsy no lasa tsy mpanota izay miaraka aminareo. Fa matoa zany lasa tsy manota intsony izay miaraka amin'ny Elia. Zany Elia zany dikan'izay fa tsy avy ety aminareo. Vakitsika amin'ny bokin'ny Joba toko 14. Joba 14. Aiza moa ilay misy an'ilay teny hoe fa tsy tika atao voatily izy. Firy moa lasa hoe tadidiko tany.
fa voakitsy tadidiko izy hoe aiza izay olona maloto a raha fiteraka madio tsy haiko tadidinareo iny teny iny mba mihinana kely hoe zay teny izay rehefa torony mamampo mamy mametoko tsy andiny be mba firy izy ohatrany any amin'ny andiny fafiry amin'ny jobo ao tadidiko mihitsy ny izy fa tadidiko raha zany 14 ny tadidiko aleka izy tadidiko mba firy angambany izy siny aiza korony izay maloto amoaka madio zay mihitsy le sary mipetraka anatin'le teny tsy aloha karona kely izy ary aloha tsy 14 ka io indray resaka vehivavy miteraka ny dikany io dia tilo izy aiza moa izy hoe aiza kory izy izay madio ateraky ny maloto ohatran'izay lehibe eny sy tadidiko mihitsy ny izy malefa kely aty io anareo izay mahay an'le teny fa tsy tadidiko mihitsy izy ity moa application fa tsy baiboly dia lasa tsy tadidiko mihitsy le hoe aiza moa misy an'izy tena izy ka tsy izy indray tika teny ity mihitsy ny izy kay aiza joba 14 ihany izy satria izy fasafaty aiza zavatra hafa mihitsy moa kay nita joba 14 ihany izy aiza ny misy madio ateraky ny tsy madio tsy misy na dia ray akory aza ny teny eto izany dia mametraka tsara mihitsy ny hoe tsy misy olona ho madio izany ka ateraky ny tsy madio izany hoe avy any amin'ny olona maloto izany tsy misy zavatra ho madio voaka mihitsy ny eo raha maloto izany Elia dia maloto automatika izay naterany dia olona miaraka amin'ny Elia zany dikan'izay fa matoa ny olona miaraka amin'ny Elia lasa tsy manota intsony matoa ny olona miaraka amin'ny Elia nantapatapaka be zany matoa ny olona miaraka amin'ny Elia tsy manota intsony amboarina kely angamba le plasiny eny aminareo any satria eniko misy misy tapatapaka any aminareo any matoa ny olona miaraka amin'ny Elia tsy manota intsony a dia zany Elia zany mihitsy ny efa madio ny dikan'izay tsy tapatapaka veneny aminareo any ay raha reo tenenako reo zany dia milaza mihitsy fa ny olona maloto dia tsisy Andriamanitra miaina ary avy any amin'ny olona maloto dia tsy misy zavatra ho madio mihitsy ny zavatra misy anefany a zay nge maheno hoe tapatapaka leny aminareo any raha mireo teny anankiroa nameko anareo reo dia milaza mihitsy tsara fa tsy misy Andriamanitra miaino ny mpanoto ka raha tsy miaino ny mpanoto io Andriamanitra io zany a ahoana moa izany ny afaka an'ilay olona ny fahotana
ianareo zeta rehetrarehetra zany mamirana azy tontolo zao izay indrindra no anindriko foana aminareo zeta hoe porofoy fa tena nafany eo soanareo satria miditra makany amin'ny fanoerana amin'ny fomba aotra zany am'izay zao olombelona zao hoe aiza koa ny aposibla zany ahoany ianao no mahafaka olona ny fahotana aiza koa maveny amin'ny lantilantana anao zany ahoany ianao ny manambady tonga hatrany am'izany izay le hoe ny Andriamanitra mampanota ny olona teny fa tsy mba ray Andriamanitra tsy mampanota olona ka zay ny vokatry raha Jesosy ka zay ny vokatry raha Jesosy ny Andriamanitra tsy izy natsoina rehetrarehetra dia tsisy fitafinareo ny famarinana Andriamanitra mampanota zany tsy Andriamanitra miaina dia tonga na miteny hoe aza miaino no teny reny olona izay mivavaka amin'ny Andriamanitra tsy izy mpampanota anazy reny reto olona miteny izany masy dia olona tany amin'ny Andriamanitra tsy izy mivavaka dia rehefa tonga indray zao maheno zao fampianarana marina zao dia nazay ny marina teny mino no manaiky azy hoe aiza koa misy avalantilanta zany olona vendra no mino zany neo anekeny fa marina lehite dia tanao tsara amin'izany le fomba fampiasana ampiasainy dia volony sain'ny olona ahodiny amin'ny zava-tsisy dikany zay no mahatonga ny ely mampianatra hoe eno tsara foana ny teny ary ny tena mampime mihitsy ny dia le teny le Andriamanitra tsy izy dia volo miara-miasa aminazy reny no en'olo zareo reny ny fahendrena avy any amin'ireny no arahana nefa izy mahafantatra fa mpanota ary rehefa mpanota dia avy any amin'ny devoly dia Andriamanitra avy any amin'ny devoly miaraka aminazy iny no enony dia ny fahendrena avy any amin'ny devoly ny enony ny fahalalana avy any amin'ny devoly ny enony fa tsy mba ny fahalalana marina no arahana anjarantsika ny mieritreritra ny teniko izany hoe zany ny fahavoazam-be efa ny teny foana hoe aza miainy teny demony fa rehefa miainy teny devoly dia mivadika devoly ohatranazy vita ve fa tsy afaka ny fahotana ianao hatramin'izay fa Andriamanitra tsisy mpampanota miaraka aminao io dia ahoana moa zany ny hevitra le Andriamanitra tsisy mpampanota no arahanao efa fantatra fa mpanota anao hatramin'izay dikan'izany tsisy Andriamanitra niaraka taminao dia ahoana moa le Andriamanitra tsy marina ny arahanao indray no mbola enona indray ny apahana teny avy any aminazy zany le te hoe ny aza mba nisaromany devoly ihany fa zao sarona ny amints'izy itenenako sy nanarako antsika rehetra hoe mamitany ho an'izay resy lahatra rehetra satria maneran-tany moa ny teny dia tsy misy fahalefako foana ny teny manerana azy tontolo zao fa mazava io teny io ny vavolombelon'ny fahamarinana zany Eliazana dia tsy ampiseho ny herinay sy ny fahefanaizy dia ny olona hitanareo tsy manota intsony tsy olona ray na olona roa kory no miteny azany na folo na zato amanarivony no miara manao fanambarana azy vavolombelona amin'ny teny fa tena tsy manota intsony ary tsy manao ratsy intsony ataonao ahoana ny amaly an'izany ary tsy hoe koa ny olona manaraka anany anatin'ny lavatranoko re olona reo ka hoe fahanako hoanina sakafo izy dia mody manaky ny teniko samy manana ny tranony samy manana ny ataony samy manana ny asany fa samy mitazona ny famaseny ary tena tsy manao ratsy mihitsy ho vavolombelony ahosoafiny famezam-boninahitra ny dadamala iava reo ny vahoaka an'Andriamanitra manamarina zany fanaporofona voalohany fa matoa misy ny fanafana fahotana dia ny aino Andriamanitra ny dikan'izay ka rehefa miaino Andriamanitra dia afaka ny fahotana le olona izay nenony ary tsy me manao ratsy intsony mazava ho azy fa le olona nenony voalohany dia izay mitondra n'io teniny io ary matoa miaino anazy Andriamanitra dia tsy mpanota intsony io ary raha tsy mpanota intsony io io olona io tsy avety tany amina avety aminareo zany avy any amin'ny lanitra ny lanitra io satria ny lalàna mihitsy no teny fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota ianareo rehetra izay natera-behivavy ety nefa maloto daholo toy hoe ngainao sy natera-behivavy ia nateraky ny vehivavy fa hafa mihitsy ny fandehan'ny Eliazany Eliazany efa nitantanana efa nitantanana izy ary nalovana hatrany am-bola kely izy ary nitehirizina foana izy mandra-pahatonga ny andro teny iarahany amin'ny dada Iavasy Josoa navela ny aina tahaka ny olombelona rehetrarehetra izy fa voafidy izy ary voalary
mandrapatonga ny fotoana zay etsoina azy am'izay zany ny atao hoe Elia zany ary efa tonga am'izay ny fotoana ny etsoina azy andovy am'izay ataovy ny asanao de io izy mitsangana ary zay niaraka taminy de tsy nanao ratsy intsony tsy manao tentsony profo zany fa efa madio io olona io dikan'izay matoa navita nanafaka olona madio satria ny lalàna de miteny hoe aiza korony zay olona maloto ka hiteraka madio na hoe aiza koa zay rehetra zay hoe madio ateraky ny tsy madio izany teny zany de manaprofo zany fa matoa afaka ny fahotana ny olona zay miaraka amin'ny Elia ambasadiovany eo soa Elia mihitsy ny madio voalohany indrindra fa raha tsy madio zany Elia zany de tsy afaka ny fahotana ny olona ary tsy ho lasa tsy ho tonga tsy mpanota ny olona ary mbola mpanota foana ny olona raha toa ka tsy madio zany Elia zany fa matoa ny olona efa tsy manota intsony Elia mihitsy ny madio midikan'izay zay ny fanaporofona voalohany amin'ny testamenta taloha hoe matoa afaka ny fahotana ny olona ankehitriny madio le olona miaino anazy io Andriamanitra io satria ny lalàna de hoe Andriamanitra tsy miaino ny mpanota matoa nefa le olona zany afaka ny fahotana miaino anazy Andriamanitra ny dikan'izay miaino an'le ny rany izy ny dikan'izay ary matoa miaino anazy io Andriamanitra io amin'izao fanafana fahotana matanjaka de matanjaka amin'ity planeta terre nareo olombelona ty tonga eto ilay tsy mahay manota intsony dikan'izay ilay ny rahany dada Iavamalala Eliano anarany naniraka anazy Iavano anarany reo toko sy ndininy hitanareo reo adianinareo reo ny fanaporofona fa tena mandeha ny fanafana amin'ny fahotana mandeha zany hoe lasa tsy mahay manota intsony zany midika zany fa tonga eto aminareo ilay henon'Andriamanitra teny midika zany fa tonga eto aminareo ilay tsy mahay manota intsony tonga eto aminareo ilay efa madio fa tena mipetraka ara possible ve ty aminareo ety ambony tany ve de olona zay satria ireo mpitondra fivavahana manerana azy mpitondro zao reo na iza na avaiza na tao amin'ny fivavahana inona ny misy azy na fivavahana inona ny misy azy zay karazan'Andriamanitra rehetra natsony olona de mitovy daholo ny patron mpampanota daholo de volo satana zany ny dikan'izay ny resako io tsy nisy olombelona afaka ny fahotana zany teto naray aza fa izao ny fanafahana ny fahotana vo misy amin'ny alalan'ny Elia fa raha ohatra n'izany ka tena nareo olombelona reo ny hoe mba nisy an'izany atao hoe tsy mpanota zany de efa enonareo nafaka olona tamin'ny fahotana fa matoa ny olona tsisy afaka nareo amin'ny fahotana mpanota nareo avy ety an-tany nareo ka raha izany Elia zany koa avy ety an-tany ohatra nareo de tsy nafaka amin'ny fahotana tahaka an'ireo olona mpitondra fivavahana na viaiza ohatra ny zareo fa matoa Elia navita ny nafaka olona amin'ny fahotana alasa tsy mpanota intsony zay miaraka aminy alasa tanteraka de tsy avy ety an-tany zany Elia zany fa avy any amin'ny lanitra ny lanitra izy matoa miaino azy ny dadany ary matoa zay miaraka aminy de tsy manota intsony ary tena afaka amin'ny fahotana fa naporofoana zany fa tsy vety aminareo izy ray zay teny zay miporofontsika eo amin'ny testamenta taloha le izy fa naporofona faharoandray ho porofontsika amin'ny teny le mpaminany farany
Yahosoa no anarany. Ahoana indray ny tenin'ilay mpaminany farany Israelianina? Satria mpaminany Israelianina no nareo teny. Io moa le fampianarana mandeha foana amin'izao tsika amin'ny teny izao. Araka ny Deutéronomia 18:15 hoe mpaminany Israelianina no nareo, ary Yahosoa dia mpaminany Israelianina. Deutéronomia 18:15. Ahoana ny fipetraka an'izany teny izany? Hoe io ny tenin'ny mpaminany. Ary ilay mpaminany farany izay atao Yahosoa, ilay mpaminany farany Israelianina, izay ndao jerevantsika indray ny teniny. Dia izao ny tenin'io Yahosoa io hoe aza manota intsony. Ny tanjona izany dia ho lasa tsy mpanota ny olona. Fa raha mbola mpanota ny olona dia tsy izy izay, tsy miaraka aminy izay. Araka ny boky arikatra amin'ny Matthieu, tsy Matthieu moa fa Jauna ilay izy. Jauna 8:11. Araka ny efa haitsika sy fahafantatsika. Ary hoy izy, tsy misy tompo. Dia hoy Yahosoa taminy, izaho koa tsy manameloka anao mandehana, ary amin'izao tsisy izao dia aza manota intsony. Araka ny Jauna 9:20. Hoe aza manota intsony ianao. Izay zany tenin'io Yahosoa io. Tsy n'existe teto amin'ity planeta Terre ty mihitsy io a, taoriana na tsy nateo intsony ny an'i Yahosoa sy ny apôstôly. Rava zany teny zany. Tsy n'existe intsony zany. Tsy nisy olombelona nahavita natateraka an'io teny io, na iray aza. Afa-tsy Eliary ihany. Eliary ihany nahavita natateraka an'io teny io aza manota intsony. Fa namporofoana faharoa. Fa tsy avy ety an-tany avy ety aminareo ity zany Elia zany fa avy any amin'ny lanitra lanitra izy. Atỳ nahavita natateraka an'io teny izy hoe aza manota intsony. Ny olombelona rehetra izay ety an-tany nateraka ny vehivavy tahaka anareo ety an-tany, dia mitovy lenta sy kilasy anareo, tsisy afaka mifahotana anareo aza. Elia kosany dia niaraka taminy afaka mifahotana. Ozany hoe koa zany nateraky ny vehivavy nefa ny maloto e. Ny resahana eto nateraky ny vehivavy dia io tsy nafaka tamin'ny fahotana. Tsy afaka tamin'ny fahotana izy. Fa Elia tena afaka tamin'ny fahotana sady nafaka tamin'ny fahotana, satria tsy avy ety aminareo izy fa avy any amin'ny Yahosoa, avy any amin'ny lanitra lanitra izy. Ahoana ny fanaporofona aminareo ataon'ny Elia fa avy any amin'ny lanitra lanitra izy. Izao no nalàna navoaka an'io Yahosoa mpaminany farany. Azo romenany alika izay masina. Vaketrika indray izay teny izay araka hatreho any amin'ny boky Matthieu 7. Matthieu 7 aiza misy 9:1. Matthieu 7:6. Aza omena ny alika ny zavatra masina. Ary aza tsy mpeo nolona kisoa ny vato soanareo. Fandrao anitsaka an'izany izy ka hifototra dia miraviranareo. Ny lalàna nameny Yahosoa dia hoe azo omena ny alika ny zavatra masina. Matthieu 7:6. Matthieu 7:1. Izany hoe ny teny eto dia milaza mihitsy fa aza omena ny alika zavatra masina. Tsy fampitoviana olona amin'ny alika akory izany fa tenin'Andriamanitra no miteny an'izany. Ka raha misy tezitra amin'izany dia ndana tezitra amin'io Andriamanitra ny Abrahama io. Misy tokony izy no miteny eto. Izy nefa le oharina amin'ilazay ny tenin'Andriamanitra io alika. Reto alika reto no tenin'Andriamanitra dia reto mpanota ny velany mpijangajanga sy mpanao ratsy ireo. Tsy azo omena an'ireo mihitsy ny fahamasinana zavatra masina avy any amin'ny lanitra lanitra.
kanefa n'ilay fahamasinana mihitsiny a izao entina izao satria matoa afaka ny fahotana ny olona lasa masina izy nazo zavatra masina izy ary ny fahazaony an'ilay zavatra masina mihitsiny dia ny fanay masina noraisiny mihitsiny a io masary mpiaran'io Andriamanitra io hoe azo omeny alika ny zavatra masina. Izany hoe ny olona mpanotany ivelany dia tsy mahazo ny zavatra masina, fa ny olona mahazo ny zavatra masina dia tsy maintsy avy any amin'ny lanitra ny lanitra ihany vao mahazo an'io izy. Naovaka itsika izay teny izay hoe matoa zany Elia navitana afaka olona tamin'ny fahotana ary lasa tsy nanota intsony io raha lasa masina ilay olona nandray ny zava-masina avy any amin'ny lanitra ny lanitra. Dia Elia mihitsy ny avy any amin'ny lanitra ny lanitra ny dikan'izany matoa ny zavatra avy any amin'ny lanitra ny lanitra manaraka anazy. Dia ny fanahy masina manala olona ny fahotana. Apokalipsy toko 2:20. Mhm. 22:15. Apokalipsy 22:15. Fa ny velona ny alika sy ny mpanao ratsy sy ny mpijangajanga sy ny mpamono olona sy ny mpanompo sampy ary izay rehetra tia lainga sady mpandainga. Même klasy mihitsy ireo any ivelany daholo ny mpanao ratsy rehetrarehetra. Any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra. Araka ny teny alika hatramin'ny Apokalipsy 21:27 hoe Apokalipsy 21:27 ary tsy mba hiditra mihitsy izay tsy masina na izay mpanao vetavetana izay mandainga fa izay voatsohatra ao anatin'ny bokin'ny fiainana izay ny zanak'ondry ihany. Fomba mahazo miditra amin'ny lanitra ny lanitra zany ny mpanao ratsy rehetra anatin'izany ny alika. Ary ilay alika dia tenen'ny dada Iava hoe any ivelany ny alika. Tany ny alika zany dia zavatra any ivelany tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Reny zavatra avy any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra reny ny Andriamanitra azo omena ny zavatra masina. Ten'Andriamanitra miteny izany fa tsy za raha iovako io tsara io fa meko anao idolo ilay teny io. Andriamanitra Abrahama no namoaka an'io. Ka ny olona mpanota zany ty resahana ity zany hoe any ivelany ireo. Ny zavatra masina nefa tsy azo omena andreo any ivelany ireo. Aiza zany nisy ambasadeur-n'i Israely matoa navita zao zavatra zao izy. Mazava zany ny ambasadeur-n'i Joshua izay nahatonga olona lasa masina sy mpanota intsony fa tsy mba olona any ivelany izy. Any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra fa ao amin'ny lanitra izy. Avy any izy ny dikan'izao. Matoa navita olona tsy manota intsony izy lasa parfait ny olona miaraka aminy tanteraka tsy avy ety an-tany izy satria ny ety an-tany mpanota dehoro izy ten'Andriamanitra ny alika. Dehoro reny. Zany hoe tsy ao amin'ny lanitra reny. Ny tsy avy any amin'ny lanitra reny dia dehoro tsy mahazo mitondra zava-masina. Matoa Elia navita nahatonga olona lasa masina tsy manao ratsy intsony Elia avy ao amin'ny lanitra ny dikan'izay fa tsy mba dehoro zany izy fa tena à l'intérieur izy. Dans le ciel des cieux. He is from the heaven of heaven. Hozy ny anglais. Il est venu du ciel des cieux, hozy ny frantsay. Izy dia avy any amin'ny lanitra. Satria ilay fanjakantsika dia any amin'ny lanitra fa tsy ety an-tany. Ka raha hoe any ivelany ny alika, any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra ny dikan'izay. Ny fanjakako nefa noho izay Joshua dia tsy ety amin'izao tontolo izao fa ny fanjakantsika dia any amin'ny lanitra ny lanitra. Efa afaka itsika izay teny izay hoe ny fanjakantsika dia any amin'ny lanitra ny lanitra. Azo kakakely an'izay indray
antsika izy Philippianina 3:20 Philippianina 3:20 fa ny fanjakatsika dia any an-danitra io zany eo any amin'ny lanitry lanitra ary ihany koa no endrika atsika mpamonjy dia ahosoatombo mazava be zany fa le hoe any ivelany dia any ivelan'ny lanitry lanitra ny dikan'izay ianareo avy ety an-tany reo zany resahany zany hoe lailazana fe any ivilany alika zany de olona ny ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra tsy any amin'ny lanitry lanitra izy zay tsy avy any amin'ny lanitry lanitra rehetra zany resahana zany nareo olombelona kely ety an-tany zany tenenina amin'izany resaka zany zany mahatonga nareo tsy mahafaka fahotana olona io tsy afaka fahotana amin'ny olona mihitsy nareo satria nareo avy ety an-tany Philippianina 3:20 ianareo zay avy ety an-tany dia tsy afaka olona fahotana zany no ovinanao viny ary zany mahatonga nareo tsy navita nafaka olona fahotana satria nareo any ivelany lanitry lanitra nareo fa rehefa tonga amin'izay le avy any amin'ny lanitry lanitra nanaraka anazy ny zavatra avy any amin'ny lanitry lanitra mahafaka amin'ny fahotana dia ny fanahy masina izay resana aminareo dia io ny olona fa tsy mahay manao ratsy intsony tokoa ary tena tsy navita nanao ratsy intsony ary sambatra zay tafaraka amin'ny Eliazo fa tena tsy mahay manao ratsy intsony izy izao teny izao ny fanaporofona fa Eliazo zany dia ao amin'ny lanitry lanitra izy ary tany amin'ny lanitry lanitra izy satria ny ao amin'ny lanitry lanitra no manana ny zava-masina ary zay avy eo amin'ny lanitry lanitra no manana ny zava-masina ary ny zava-masina miaraka amin'izany Eliazo zany avy any amin'ny lanitry lanitra dia ny fanahy masina zay natonga an'ireo tsy manao taintsony ary rehefa tsy manao taintsony olona tanteraka mihitsy le teny hoe any amin'ny lanitry lanitra ny olona anankiray tafapetraka any amin'ny lanitry lanitra koa iny zany araka ny tenin'Andriamanitra hitantsika hoe fa ny fanjakatrisy dia ny amin'ny lanitry lanitra mazava zany fa Elia matoa nafaka olona fahotana dia tsy avy ety an-tany fa avy any amin'ny lanitry lanitra mazava be io teny io dia tsy mba avy ety an-tany avy ety aminareo fa raha zany dia tsy mahazo mitondra an'izao fanafana fahotana zao koa izy tahaka anareo hatramin'izay tsisy nafaka tamin'ny fahotana fa raha voalasa ny apôstôly maty dia tsisy tsony ny fanafana fahotana zava-doza no nataonareo olombelona novainareo ny anarana marina zavatra hafa no tomponareo Andriamanitra tsy izy daholo ny tomponareo mpiara-mamindra amin'ny devoly no ny tomponareo io ny zava-doza nahazo anareo io noho izany fanaporofona mazava be zay tena zay matoa afaka amin'ny fahotana zany ny olona miaraka amin'ny Elia dia tsy olombelona tahaka anareo izy dikan'izany fa avy any amin'ny lanitry lanitra satria ny avy any amin'ny lanitry lanitra ihany no mahazo ny zava-tsoa avy eo amin'ny lanitry lanitra satria hoe azo omeny any alika izay zavatra masina ka ny zavatra mahafaka amin'ny fahotana zany zavatra avy any amin'ny lanitry lanitra zany dia ny fanahy masina tsy azo ny olona ety an-tany zany hoe hoentin'ny olona ety an-tany zany fanahy masina zany aiza koa ny ampitombona zany fanahy masina be avy any amin'ny lanitry lanitra dia n'olombelona kely io dia hitondra azy aiza ny apety an'izany aminao ianao manoto dia ny zavatra hoentinao masina be ity dia aiza ny apety an'izany ny fanahy masina nkeka zava-boary afaka miresaka sy miteny ary ireo mihitsy manao ny fanafana ny fahotana io no ny baiko ny eosalmena azy amin'izy mitary-dalana ho amin'ny marina dia izay no mahatonga ny olona tsy manota intsony ary zany fanahy masina zany dia avy any amin'ny lanitry lanitra zany rela hoe azo omeny alika zavatra masina zay miaraka amin'ny fanahy masina io zany zavatra avy any daholo vao mahazo mety io dia izay no mahatonga ny Elia hoe avy any Elia matoa miaraka amin'ny fanahy masina zay mandala amin'ny fahotana ary izay no fanaporofona fa avy any mihitsy ny Elia satria io fanahy masina io no mahatonga ny olona tsy manota intsony ary io fanahy masina io no mahatonga ny olona tsy mahay manao ratsy intsony lasa parfait ary zany ny fanaporofona mipoaka amin'ny tendany olona fa tsy azo no lavina intsony zany devoly sisa ny mandahany zany ko izay mahadevoly ny devoly fa tsy zay izy dia tsy atao hoe devoly izy tsy maintsy mamaly foana izy fa saingy tsy azo ny toerana kosiny io ny olona fa afaka amin'ny fahotana efa lasa tsy namantsony efa tonga ny irany amin'ny lanitry lanitra zany no midika fa tonga dia avy any amin'ny lanitry lanitra io izy io hitanareo io ny sariny za zay miteny io Elia io
fatelony zany zay fa ny tena mipetraka farany am'izay efa mazava aloha zany iny ny fahafahana amin'ny fahotana no profo fa tsy ave tia-tany Elia fa avy any amin'ny lanitry izy fa tsy maintsy nalefa olombelona izy mba hamonjy anareo tahaka nataony Yehosoa satria tsy maintsy hiara-monina aminareo olombelona izy tahaka ny Yehosoa koa zay zoko malalany dia tsy maintsy natao olombelona izy nateraka ny vehivavy koa izy tahaka ny Yehosoa fa ny tena mipetraka manino izy ny manambady valy teny omeko anao Yehosoa tsy manambady satria izy tsy tia hanambady fa tsy misy lalana mihitsy miteny fa tsy mahazo manambady Yehosoa raha tonga taty fa izy mihitsy tsy tia hanambady satria tsy tiany zany ary tsy mety aminazy idirany Elia zany fa nazy voninahitra ho azy mandrakizay fa ny lalànany Yehosoa mihitsy dia tsisy miteny mihitsy aza manambady zany ny lehilahy zao ny lalàna ny dada Iava noho izany ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny kaikamana ny vadiny ary lasa nofo izy roroa tsy misy Yehosoa nandravan'izany teny zany mihitsy eo raha vato ty teny tarihan'ny fanamboarana anareo ty fa raha zany dia efa tsisy manambady tsony ny olona ino nge mbola manambady tsy nandrava ny didiny dada Iava mihitsy zany Yehosoa zany tamin'ny famoronana anareo fa navela hiteraka ny olona ary mbola mitoy zany mandrakandroany mbola tsy namoaka didy mihitsy ny Yehosoa aza miteraka tsony nareo olombelona fa aoka tsy hivaty tsony lasy mivady tsisy nanao an'izany mihitsy noho zany ho an'ireo izay minazy fa manino ny Elia manambady ianao ke zany manohitra lalàn'Andriamanitra fototra mihitsy zay nge nateraka olombelona koa Elia nge natao olombelona tahaka ny Yehosoa izay le tonga nateny hoe izy ny tsy tia hanambady ny amin'ny momba anazy manokana dia tsy idirany Elia mihitsy zany fa raha ohatra ny Yehosoa zany ka mba tia hanambady tety avy natao tsara mety zany fa zany efa aminazy fa izy tsy nanambady izy ary marina zany inona ny antony izy ny tsy tia hanambady satria tsy tia hianambady fotsiny zao izy zay ny tiany zay ny mety aminazy fa tsy afaka hiditra amin'ny momba ny Yehosoa manokana mihitsy fa raha ny lalànany Yehosoa dia tsy nanova ny teny ny dadany mihitsy izy Iavano anarana dada Iavano miteny hoe manambady nareo mba hiteraka nareo afaka manambady mihitsy ny olona fa napetraka Yehosoa kosany hoe aoka ny lehilahy ray ho vady ny vehivavy ray ary aoka ny vehivavy ray ho vady ny lehilahy anankiray valy teny omeko an'ilay fivavahana izay milaza fa hoe tsy mahita ao anatin'ny baiboly izy fa hoe lehilahy ray dia manambady vehivavy ray ary vehivavy ray manambady lehilahy ray satria mandeha be anatin'ny internet any zany teny zany za tsy anona le fivavahana fa mahafantatra an'izany ho an'reto manambady bidibe reto dia meko anao ny tenin'Andriamanitra ho an'ireo rehetrarehetra izay miteny an'izany fa ao anatin'ny tenin'Andriamanitra mihitsy zany adoke dia efa tsy te izay teny izay satria parantesy kely menanareo zany ary hatramin'ny bokyny Kolosiana angamba izina sy diso lokarona kely indray lekarika kely indray aloha zasy kely aloha zasy aloha tena tsy efako misy tsy tany Ricardo Korinthiana voalohany moa fa tsy Korinthiana voalohany 7:2 Korinthiana voalohany 7:2 dia amin'ny teny frantsay toutefois pour éviter l'impudicité zany hoe mba hialana amin'ny fijangajangana zany que chacun ait sa femme que chacun ait sa femme
Cela veut dire que un homme, un mari, doit seulement avoir une femme. Zany hoe lehilahy ray manambady vehivavy ray. Et que chaque femme ait son mari. Donc une femme doit se marier avec un seul mari, un seul homme. Voilà la loi du mariage. Ka valy teny omeny anareo rehetra izay minazy hoe aiza misy milaza ao anatin'ny soratra masina fa hoe lehilahy anankiray dia manambady vehivavy ray fa tsy maintsy manambady vehivavy lehibe ny lehilahy. Non. Lehilahy ray manambady vehivavy ray. Io izy io. Korinthianina voalohany toko 7 dia 2. Io zany avakeo. Lalàna ny Yahoshua, le dernier prophète. Verina any amin'ny voalohany lasy vavy nanamboarana anazy dia lehilahy ray ho an'ny vehivavy ray. Zay nanamboarana anareo araka ny boky Juda. Eo amin'izay zay ny lalàna ny Yahoshua. Ka tsy misy Yahoshua amin'ny teny mihitsy hoe aza manambady nareo. Hoe aza manambady tsy isy an'izany aty amin'ny Yahoshua. Zava-doza ary zany satria mandrara lalàna fototra nataon'ny dada Maria iavana izy zany. Ka Eliany dia nisafidy ny hanambady. Tsy misy mpandika-ndalàna mihitsy zany na ny kely azy. Fa ataovy ray fotsiny ny vadinao. Fa ny vadiko dia anankiray. Dia mety be mihitsy zany. Tena tsisy olana mihitsy zany. Nanaraka lalàna tsara mihitsy zany. Lalàna ny famoroana ny olombelona izay lasa ny vadik'olombelona tety. Ka zany na dia avy eny amin'ny lanitry zany. Za koa nataony dadako iayava ho lasa olombelona dia manaraka lalàna amin'ny tany amin'ny maha-olana tsisy olana mihitsy zany. Dia teny ianao hoe ka ahoana ary ny voalaza teny Andriamanitra hoe tsisy manambady ny avy any amin'ny lanitra fa tahaka ny anjely. Ka le anjely ange tsy nivadika olona. Tsy nisy anjely navadika olona zany tety aminareo tety. Fa ny anjely dia zava-boary mandendeheny izy dia miveriny amin'izay naniraka anazy foana eny izy. Miveriny amin'ny toerana izay nametrahana azy izy. Zay ny atao hoe anjely. Fa tsy nivadika olona ohatra ny Elia zareo. Fa Elia nivadika olona. Natao olona mihitsy ny Elia. Dia zany mahatonga ny afaka manambady Elia satria izay ny tiany Elia. Ary izay koa nandaminana ny lalany dia bety izy manambady. Misy olana mihitsy zany. Ary ny dadako ilay naniraka ny fanahy masina niaraka tamiko nakaty. Ilay nanendry anahy izy mihitsy miteny hoe dalanao manambady. Inona ny olana amin'izany? Nanaraka lalàna mihitsy ny zay. Ary ny fanarana lalàna tsy midika hoe fahadisolana fahotana. Autorisé zany avy any amin'ny lanitry ny lanitra. Dada Maria iavana mihitsy nametraka an'izany lalàna zany. Fa napetra fotsiny hoe lehilahy ray manambady vehivavy ray. Ary vehivavy ray manambady lehilahy ray. Zay ny lalàna amin'ny fanambadiana. Rehefa manaraka an'izay ianao dia tsisy fahadisolana. Ka izay ny valy teny menan'ilo hoe Elia akory dia toy anjely maso dia tsy hita maso izy. Fa mandehandehany izy. Ka ireo ilay teneny Yahoshua hoe fa amin'ny fitsangana amin'ny maty dia tsisy tsony manambady na voka-pakarona. Fa tahaka ny anjely any amin'ny lanitry ny lanitra izy. Ka ilay anjely any amin'ny lanitry ny lanitra tsy mipetraka ety an-tany navadika olombelona. Fa zareo dia anjely. Tsy olona izy fa anjely. Ka raha ataontsika hoe tsy mbola nivadika olona dia tsy mahazo manambady. Raha Elia zany tsy mbola nivadika olombelona ohatran'izao hitanareo zao hoe mihinam-bary miaraka ohatra miara mandeha amin'ireo ambony tomobily hita maso miresaka azo resitahana. Raha ohatran'izay ny Elia ka tsy mbola misy ohatran'ny olombelona tahaka an'izao nateraky ny vehivavy dia izay natao hoe tsy mahazo manambady izy. Tsy mahazo manambady satria tsy mbola nivadika olona. Fa lasa klasy mitovy amin'ireo anjely ireo. Dia ny anjely tsy mahazo manambady. Satria tsy mbola nivadika olona. Tsy mbola niova olona zany izy. Fa raha vao iny foa izy niova olona
dia manaraka ny lalànany olona izy dikan'izay. Ka edy ahy efa lasa natao olona dia manaraka ny lalànany olona izy dia afaka manambady izy araka ny safidiny. Ka ny nandefa nanambady dia ny dadako iava ary ny zoko atao hoe Yahosoa no teny hoe dala no manambady fa izay ny mety aminao dia nanambady Elia ary tsisy lalàna manohitra an'izany. Afaka itsika hoe fataka ny injily eny amin'ny lanitra izy aloha. Sarikako kely izay dia maneho Matthieu any fa Matthieu 22:30. Matthieu 22:30. Divona kely ary olona. Vai. Misy gripa be mihitsy manafiparika ty amin'ny paripaperinay aty zao. Efa tonga dia mihevonevona be mihitsy. Miaratsiny amin'ilay tsy tia mihevona ko ino mikoseny maha-olona ny olona tsy maintsy mihevona ary tina anao teo. Matthieu 22:30. Fa amin'ny fitsanganany maty dia tsy mba misy afakabady na voka-piakarana fa ataoko fa ho tahaka ny injily any amin'ny lanitra lanitra izy. Injily an-danitra zany. Fa ny injily izay tsy nivadika olona, mbola tsy niova ho olona, reny tsy manambady reny. Zany hoe raha mbola any amin'ny lanitra lanitra ianao zany ka tsy nivadika olombelon'ny rano anankiety dia tsy mahazo mivadika olona tokoa ianao zany. Satria tsy mbola navadika olona dia tsy mahazo manambady. Fa izay efa nirana ka novaina olona ety aminareo ety mahazo manambady mihitsy. Fahalalana zany afaka manambady izy. Izay no tonga namteny hoe raha Yahosoa ange nanambady tsisy lalàna manohitra an'izany fa izy tsy tenao an'izany ary izy tsy natao izy zany tsy vonany andeha amin'izany satria tsy mety aminazy izy. Ka izay moa zany no momba anazy tsy hidirako mihitsy zany fa amampamorona anazy izay tiany io. Fa raha ohatra izy nakavady tsy olana aminazy koa zany, tsy manohitra lalàna izy. Fa Elia natao olona, efa lasa olona Elia, nateraka olona izy, miaina ohatran'ny olona izy. Tonga manambady izy ny dikan'izay. Rehefa afaka manambady izy, inona ny olana aminao amin'izay? Eto ana teny lalàna izy ake miteny fa tsy mahazo manambady Elia. Lalàna izy atao fanjakana masina atao amin'ny Yahosoa. Tsy misy an'izany ato. Afaka manambady tsara mihitsy izy. Ary tena mahazo mihitsy izy fa tsisy lalàna manohitra an'izany. Ka izay zany nivaly teny amin'ilay ianao miteny hoe ahoana moa anao manambady? Raha avy any amin'ny lanitra lanitra ianao ko mihinanao manambady. Tsisy lalàna manohitra an'izany mihitsy eo amin'ny Yahosoa fa mety be ary zany. Satria ny lalàna ny dada Iavady hoe manambady ny lehilahy misaraka amin'ny ray aman-dreny dia manambady izy. Lalàna tsy maintsy atao zany raha lehilahy ianao. Ka zany tsy vehivavy fa lehilahy dia manaraka an'izay zany dikan'izany. Fa raha zany lasa sarim-bavy ka tsy mety zany. Zato sarim-bavy fa tena lehilahy mihitsy ny dia manambady pirofo fa lehilahy dikan'izay. Ary narako lalànan'ny zoko malalako Yahosoa dia ny lalàna narako dia hoe manambady ray ihany za ka vehivavy ray mivadiko. Manaraka lalàna mihitsy ary tsisy lalàna manohitra an'izany mihitsy eo na andray aza. Tsy misy hoe rehefa miaraka amin'ny Yahosoa nareo na avy any amin'ny lantilanitra zao dia aza manambady fa tsy mahazo manambady. Tsy misy an'izany ao. Tsy mi-existe ao mihitsy zany na ny kely ara.
fa mateonao tsy manambady a safidinao zay ary safidinao samy manana safidiny ka ny azy safidiko midadako miteny zany nao manambady fa zay mety aminao de nanambady zany ary tsy misy rahana manohitra an'izany ary mety be zany tsy mahita zavatra manahirana am'izany ka izay le valy teny oa averiko tsara ho anareo le miteny hoe raha avy any amin'ny lanitry noko mihena manambady ko lalana zany lalàna mihitsy ny ara ty no arahako fa vehivavy ray fotsiny tsy maintsy bady de manaraka ny jeha fa azo atao tsara manambady ary tena fanapolofona ny teny dadamara iavà zany fa rehefa anao misafidy etsy anambady a ka safidinao ndray tsisy manohitra an'izany safidy io manambady ianao safidinao zay tsy manambady ianao safidinao zay fa mahazo manambady ianao fa kosa raha ihany ny vadinao fa lalàna zany fa ao amin'eo soa tsy misy hoe voarary ianao manambady tsisy an'izany fa raha safidinao le izy a ay fa raha miova ndray ny safidinao a za nambady sikolana zany safidinao zay io a tsisy mabedy ianao an'izany mihitsy manambady ianao tsy bedy manambady ianao tsy bedy fa safidinao zay ka lalàna zao arahana zao fa ny devolo mitady andika lalàna mamorona lalàna tsy fantatra indray le devolo aiza